Mametraka fiarah-miasa fotsiny ange no fivorian'androany e. Fiarah-miasa amin'ny chef fokontany sy ny commune urbaine Antananarivo. Satria tokoa nandeha ny resaka hoe nahazo baiko ondry, tsy mbola écrit tokoa aloha izy fa verbal hoe nahazo baiko ny chef fokontany zany. Hanala ny sainan'ny commune, ny armorie ny logo zany tsy mampiasa ny cachet ny commune intsony. Dia zay no nahatonga anay miteny hoe sao moa préfet de police nanaiky ny fivorian'androany fa izy moa tsy maintsy autorisation avy an'aminy mivory prochaine zany izy. Tena andefa chef de district koa izy zany solotenany teo. Zay no tonga anay namory an'zareo hoe mankahira anareo zahay fa tsy mbola misy écrit hatramin'izao fa mbola verbal zany zavatra zay. Ka toy ny asanareo. Zay ndraisany tamin'ny chef fokontany teo, toy ny asanareo ataovy tsara satria nandraikitra ny commune nataonareo. Amin'ny ankapobeny ange 90% ange dia asan'ny commune tokoa ny ataon'ny fokontany ary ny constitution milaza an'izany tsy tansaiko aminareo loi fa misy karazany telo angamba sa efatra izay. Le décret d'application le 2009/890 ty misy dia milaza an'izay fa asan'ny commune nataony afa-tsy anankiroa angamba na anankitelo. Io moa misy compétence de l'état ihany, asan'ny fanjakana omeny manokana ny chef fokontany. Amin'iny tsy mampaninona raha tsy ao ny logo anay, raha tsy ao ny armorie amin'ny fokontany, raha tsy ao ny cachet tsy mampaninona satria any fanjakana tokoa iny zavatra iny ohatrany hoe notification ny acte avy any amin'ny fanjakana avy amin'ny institution mankany amin'ny destinataire. Ohatran'ny recensement nden'le jeune nanao miaramila reny zany reny amin'ny fanjakana reny resaka ordre public renseignement mikasika ndraiky amin'ny fanjakana reny. Reny tsy mampaninona fa raha le asany tanteraka mihitsy anisan'izany délivrance acte administrative lié amin'ny état civil tena asan'ny commune zany ka raha soronany tokoa ny sainanay sy ny retraretra ny cachet nefa zavatra tsy mety zany, tsy mety mihitsy tsy eken'ny lalàna zany. Zay mahatonga anay niteny tamin'ny chef fokontany toizy aloha hatramin'izao ny asanareo. Amin'izay fa tsy mbola misy an'izany aloha écrit hatramin'izao fa chef fokontany rehetra moa dia efa mahafantatra an'izay tokoa ohatrany efa nahazo instruction verbale mikasika an'izay. Tsy dia fantatro loatra ny antony. Tsy dia fantatro loatra ny antony fa misy tokoa aloha anatin'le décret io misy l'annexe 2 décret resaka application tamin'ny 2009 izy io tamin'ny andron'ny président Rajoelina trizandreo amin'ny laftonjour dia misy le hiérarchie administrative filaza azy. Io zany no ampiaran-jareo nefa tokony avahany fa mifokotany ange subdivision de base marina zay fa les compétences no mitondra azy, le attribution mitondra azy. Dia raha manao ny asan'ny commune na izy tokony zay cachet zay no mitondra azy satria sahiran-tsaina le vahoaka, sahiran-tsaina le vahoaka anatin'le izy ary mety tsy ho valable iny raha ohatra ka lefa amin'ny ampiasana azy rehefa aveo satria tsy compétence ny état mihitsy no manao délivrance na certificat administratif de résidence. Tsy amin'ny fanjakana mihitsy no manao certificat de célibat zany certificat de vie collective fa amin'ny commune urbaine zany, amin'ny commune rehetra eto Madagasikara zany. Zay zany ny ary mahalasa sainana le fanjakana le anao hanome certificat de résidence satria akaiky ndray ty ny élection tsoky mihitsy zany. Any angela izy dia lasa ho atao andray ve le zavatra ohatran'izay zany le satria tokony ahiainy ana. Zay zany dia tsy mandalo tapaka eo ny amin'ny commune fa ny fanjakana midélivrer ny certificat de résidence alors ça ne relève pas de sa compétence.